Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, lay tompon'izao rehetra izao. Tsy mety afa-tsaona mihitsy ve ianao? Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Efa ela ravana ny tianao ity vidéo ity satria maro be nareo no efa nandefa afatra miafina tato amin'ity pejy ity, ny taraina sy ny tady vahaolana. Ny tantara hoe tena sahirana be fa efa taona maro aty aoriana dia mbola tsy mety afaka mihitsy ilay alahelo an'ilay olona izay akaiky ny fotsika no dimandry. Mety hoe zanaka, na vady, na raitapo, na namana akaiky ianao dia tena tsy mety mihitsy ny afaka ilay alahelo fa tena mbola mitomany, tsy azo ampanginina, tsy azo ataona inona na inona mihitsy ary mbola tsapanao hoe maloka foana ny fiainanao, tadidinao foana ilay izy. Dia izay zavatra izay zany ilay hoe tsy mety afa-tsaona. Voalohany aloha dia ny hoe misy ihany aloha ilay vanim-potoana izay heverina hoe normal raha ohatra ka malahelo na mitomany be ilay olona. Ny an'ny malagasy zao dia misy hoe 3 volana na 1 mbolana izy no misaona. Rehefa afaka zany izay fotoana izay dia tokony efa mba milamindamina amin'izay, fa tsy tokony hoe ohatran'ilay teo aloha intsony ny alahelo raha ny tokony ho izy zany. Fa raha ohatra ka hoe afaka 2 taona aty aoriana na herintaona sy tapany 3 taona aty aoriana dia mbola marary be ihany ianao, mbola mitomany be, tsy azo ataona inona na inona ihany ianao dia amin'izay fotoana izay efa tsy normal intsony ilay izy. Dia ny faharoa koa dia ny hoe ny malahelo dia tsy fahotana akory raha hoe malahelo ianao, fa fahalemena izy io, fahalemen'ny fotsika ary ararotin'ny devoly mihitsy izy io hamitehana antsika. Tadio tsara ravana fa ny devoly eny tena faly rehefa malahelo sika, ny devoly ny tena faly rehefa malahelo sika. Ary raha ny tenin'Andriamanitra raha ny jerevantsika any amin'ny Jaona 4:12 zao andininy voalohany dia tena ozy Jesosy tamin'ny mpianatra manao hoe aza malahelo ny fonareo ozy izy, aza malahelo ny fonareo. Zany hoe tsy tiany Jesosy alahelo na hovesaran'ny alahelo ny fotsika. Ary ohatr'izany koa ambaran'ny Paoly any amin'ny Tesalonianina voalohany 4:7-13 dia ozy izy manao hoe tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry mba tsy hahalelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, mba tsy hahalelovanareo. Zany hoe na i Paoly na i Jesosy Kristy dia samy hoe tsy tiany zany ireo olona ny kristianina zany alahelo. Ary zany mihitsy tsy sitrak'Andriamanitra ny toerantsika ao anatin'ny alahelo, fa ny fiadanana sy ny fifaliana izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ny devoly ny tena faly mahazo tompony amin'io ianao malahelo tsy mijanona eo. Ary tadio ravana fa tena manimby io, tena manimby io. Mahalala olona ravana izay maty ny vadiny, dia rehefa maty ny vadiny ilay ramatoa dia tsy mety misaona foana izy, efa herintaona aty aoriana izy mbola misaona foana, manao mainty be, tsy miala saona mihitsy zany, fa dia hoe za mbola misaona fa tiako ny vadiko sy ny ohatran'izany. Tampoka teo narary ny zanany, zanany mbola tanora eritrerony mihitsy ny narary. Dia tonga tozy ny dokotera hoe tsy maintsy atao dialyse mandra-pahafatiny ity zazy ity fa manao insuffisance rénale. Potika tanteraka mihitsy ny rayany dia fa inona dokotera zazakely mbola tanora be io dia inona ny mahatonga dia hoe alahelo ny mahatonga an'izany, tsy mivoavoaka n'ilay zaza ilay alahelo dia simba ny rayany. Dia teo ilay ramatoa vao tonga saina dia nesoriny daholo amin'izay ilay fisaonana rehetrarehetra hoe tena mipotika ny zanako fa ny vadiko tsy hiverina intsony, fa tena hoe soriko any daholo amin'izay ireto lamba fisaonana be dehibe ireto. Ianao ray aman-dreny, ianao ny tokony hanampy ny zanakao. Tsy fantatrao mihitsy izay fehan'io fisaonana ataonao io amin'ny zanakao. Ianao ny tokony hanampy ny zanakao sy hanosika azy mba hisupporter an'ilay douleur. Ianao indray no mitanondrika be eo dia mampavesatra azy iny, tsy zakany iny. Ary izay no teneniko hoe mamotika atsika ilay izy. Be dia be mihitsy ny olona no marary vokatr' io ilay hoe alahelo tsy mety mivoaka io, alahelo tsy mety afaka io dia manao gros cœur mihitsy, dia efa tena marary fo, mitsipaka foana, manao an'ity rehetrarehetra ity dia nefa ohatrany hoe tsy mety afaka mihitsy n'ilay izy. Dia ilay izy rehefa tena diniantsika aloha dia izao ny zavatra tsara ho fantatsika hoe ilay olona mbola tsy tia anaiky mihitsy hoe maty izay olona zay no anisany antony voalohany indrindra mahatonga an'io tsy mety afaka, tsy mety manaiky mihitsy izy hoe maty iny. Ary zany atao hoe maty zany zao tsy manana anjara ntsony mivelona zany maty zany. Zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, tsy izy fifandraisana intsony mivelona zany maty zany.
fa ny mahatonga antsika tsy mety afa-tsaona ohatra dia ny hoe asa mbola misy zavatra be deaibe ifandraisantsika amin'ilay olona ao tsy fohitsika fa de ty anazy ty efitranony ty kopiny ity zaoany ity zaoany dia ometsika toerana le olona ao anatin'ny tokantrano ohatrany hoe mbola ometsika plasy any izy dia izay zavatra izay no mahatonga an'izy io tsy mety afa-tsaona rehefa tena anontanianao reo olona tsy mety afa-tsaonareo dia misy zavatra foanao izay tsy fony mihitsy mbola ifandraisany amin'ny olona maty io ary raha mbola tsy manapaka an'io izy dia ararotiny devoly amin'io izy fa zany dia tena tehiteny aminao hoe esory daholo mihitsy mila manaiky ianao une bonne fois pour tout eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy eo manaiky fa maty izy ary ny maty dia tsy ho namana intsony izy fa tena fiainako zao no atrehako reto zanako reto nijerevako ny hoaviko ny mpanjiniko dia izay dia tsy hifandray amin'ny intsony esory daholo ny zavatra rehetrarehetra izay mbola mety mahatonga anao atsiarotsiaro sy anembonembona sy alahelo anazy ao an-trano ao na sary io na zavatra samihafa na akanjo ninina fa matoa izy maty dia zay zany no fetra nomen'Andriamanitra azy ka raha misy akanjo ohatra dia azonao atao tsara mihitsy hoe omeo an'ny olo-kafa le izy na amidio le izy na tsy fantatro izay anaovanao azy fa izay ny fanekenao zay no anisan'ny manampy be deaibe anao hiala amin'io vao tsy ela koa raha zay tafaresaka tamina tovolahy dia izay no taneny hoe zaho izy tsy mety afa-tsaona amin'ny mamanay mihitsiny dia io zay fa oviana mamanareo ny maty efa 12 taona lasa izy 12 taona lasa feo dia mbola malahelo foana anao tena mbola vifa be ny douleur tena mbola malahelo pasteur ozy izy dia io zay hoe sao dia mba misy zavatra kosa mbola mampifamatipatotra anao amin'ny mamanareo ity anaovako ty satroka bahako ty zao dia satroka bah amin'ny mamanay dia hitanao amin'izany le izy hoe le olona zany te hiala amin'le fisaonana izy fa tsy te hiala amin'ny fahatsiarovana ny olo nefa zavatra mifandray zany fa mila manaikitsika hoe efa maty olona io efa maty izy dia zay dia raha ohatra dia voaingana koa nisy nanontany hoe dia vadiko pasteur efa ela maty fa za tsy mety afa-tsaona mihitsiny fa za mbola tia anazy be foana hatramin'izao dia fa hotako ve le mitia anazy nefany izy efa maty dia ny vokatra eo izy manofy anazy foana amin'ny alina hoe tsy normal zany ianao manofy anazy foana amin'ny alina zany tsy normal zany rehafana tadio fa tsy normal mihitsy zany hoe manofy olona efa maty zany dia miresaka amin'olona efa maty dia miara mandehandeha amin'ny olona efa maty ianao misy fahafatesam-panahy ao ambadiky zany fa tadidio ary dia zay mila manaiky tsika fa ampahorino zavatra io tsika indraindray ny olona sasany dia hoe ato amin'ity tranonay ity dia misy an'ity parti ity dia eo mbola ohatrany hoe mbola omena sehatra zany ohatrany hoe mbola misy fifandraisana ihany amin'ny olona efa maty io dia izay le olana lasa manana fifandraisana amin'ny olona efa maty ianao fa tena mila miteny ianao manao hoe efa maty izy zay zany ny anjarany mivadika amin'izay zany zao mipejy Jesosy amin'izay zany zao no manampy anahy miaraka dia Jesosy no angatahanao hery ahafahanao miteny an'izay dia tonga dia vonona ianao manala daholo zay zavatra rehetrarehetra tsy vitanao ao anatin'ny tokantranao ahatsiarovanao any olo io misy ihany aloha ny olona sasany ohatra hoe manana sary izy zao tranao sarin'olona efa maty izay raha ny tena marina aloha tsy dia tsara ho antsika kristiana satria ny tranontsika dia tokony ho fiainana no hitao fa tsy fahafatesana kanefany tsy dia hoe fahotanao koa zany fa raha misy olona zany mametraka sarin'olona efa maty na ohatran'izany dia raha ohatra ka zakany tsara tsy misy olana mihitsy izy mahita an'iny dia tsy hitako koa zay olana any amin'izany fa raha ohatra le olona ka efa hita fa sahirana izy amin'le deuil amin'le fisaonana fialana amin'le fisaonana nefa mbola misy sary any ao an-tranao dia miteny fa iny sary iny zany no irika idiran'ny devoly anavesarana ny fonao nefa averiko ihany le tenin'Andriamanitra teo fa tsy sitrak'Andriamanitra ry havana ny toerantsika ao anatin'ny alahelo ny ananantsika fiadanana no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy ary efa nambara amin'ny Paoly teo ihany aza malahelo tahaka ny sasany ireo tsy manana fanantenana inona moa no mahatonga antsika tokony alahelo raha ohatra zao ka misy ray aman-dreny ka mandefa ny zanany izy andeha hianatra te ampitan-dranomasina raha ny tena marina fala ry izy satria hoe lasa le zanako andeha hanofalana any amin'ny toerana ohatran'izao sotrao tsara le toerana andehanany any mafina dia ohatran'izay koa tsika hoe raha manana fanantenana tsika fa lasa any amin'ny tompo izy any amin'ny toerana tsara lavitra izy dia tsy tokony hoe andeha hitomany foanany amin'iny tsika fa anaiky sika raha miteny an'izany tsy hoe pasteur mbola tsy tratrany mbola tsisy olona akaiky mihitsy angambany io pasteur io hoe nandao azy dia tena moramora aminy mihitsy no miteny an'izy fa tena mafy zany tena efa nisy ry havana fa mandeha aloha ny fotoana ray volana roa volana eo ianao fa rehefa avy eo tsy maintsy manapa-kevitra anao manao hoe ampy izay ny alahelo ampy izay ny ranomaso mivadika amin'izay ny pejy mitoy ny fiainana
fa tsy afaka hijanona amin'iny fahoriana iny foantsika fa inona ny tsy hiverina intsony aty ampitanany masina ianao isaky mijery fasana dia misy olona tsy maintsy tonga foana eo misy olona mamangy fasana foana isan'andro san'andro aiza moa ny atonganao afa-tsaona ka ianao ary mamangy fasana foana isan'andro san'andro aiza moa ny atonganao afa-tsaona ka ianao aza mbola miantso an'ilay olona iny foana isan'andro san'andro miresaka amin'iny olona iny foana isan'andro san'andro tsy normal zany dravana itsika kristianina dia zao hoe velona rehefa velona ianao dia anatin'iny fahaveloman'iny daholo ny ataony zavatra rehefa maty ilay olona dia fonina dia ny fahatsiarovana azy tsisy valim-pitio azy intsony tsy afaka anehoana fitiavana intsony hoe andeha aneo fitiavana aminy dia zao fa izany rehetrarehetra zany mahatonga ny fotsika ho vesara ny alahelo dia avy eo tsika laza hoe tsy mety afa-tsaona mihitsy simba amin'io ianao potika amin'io ianao ary ny devolo ny tena mahazo tompony amin'io rehefa tena potika ianao fa mila mijoro ianao amin'ity an'io ty dia miteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy manao hoe ampy izay misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny mpitoriteny toko 7 manao hoe ao ny andro izay isaonana fa ao ny andro kosa izay ifaliana io mehezana dia izay zany hoe tapitra zany zay le izy fa zao ny fotoana hoe miaina amin'izay ianao tohizo amin'izay ny fiainana fa izay zany lamina napetraka Andriamanitra io fisaonantsika io dia fa tsy fanekentsika io ankolaka ny fitondran'Andriamanitra io tsy fanekentsika ankolaka ny fitondran'Andriamanitra io ary tsy famanantsika finoana koa hoe mbola efa lasany amin'Andriamanitra le olona fa everitsika hoe ao anatin'ny fasanao izy dia midy eo amin'ny fasanao izy dia mifarany eo amin'ny fasany eo ny fiainany mbola any amin'ny tompany izy ary tsika dia manana faratena fa mbola Jaona amin'ireny avantsika rehetrarehetra zay lasa ny alohantsika reny ary tsika koa raha dia tsy maintsy mbola andeha hanaraka azy eo ka raha ohatra anao ka tsy matanjaka ny fonao sy ny sainao fa manaiky ho vesaran'ny alahelo ianao rehefa nanontany ilay tovolahy io moa zany dia hoe fa ahoana maro 20 taona ty aoriana ve ianao dia mbola malahelo foana dia zany izy koa ny izy ohatrany hoe rehefa le malahelo dia ohatrany hoe azoko zany ny haiko ohatrany hoe mahazoazo aina zany ohatrany hoe tena lefa le mitomanina zany izy dia ohatrany hoe tena hoe mbola tena tia mamanay zany sy ohatran'izany eny tompoko amin'ny maha olombelona na Jesosy Kristy raha dia mba nalahelo ihany fa misy ny fotoana alailovana dia misy ny fotoana tsy alailovana intsony ka izao ny fotoana amadiana pejy amin'izay tena mila fanapa-kevitra io fa rehefa ohatra anao ka mbola hisafidy mbola hijanona foana ao anatin'io deuil io hatramin'izao fa firy taona ty aoriana zao dia safidinao le izy ianao mihitsy zany nefa ny safidy hamotika ny fiainanao ary dia be dia be no vokatra-tsy ateraka io dia ny tsy mbola lasa lavitra dia ny tsy mbola tara loatra ianao izao antsony tompo aminao zao fa ozy izy hoe aza malahelo ny fonareo ozy izy tsy sitrak'Andriamanitra ny ailelovan'ny fonao itoeranao anatin'ny alahelo io fa rehefa maty izy ohatra ny olona rehetrarehetra maty nanana malona maty olona maty daholo ny akabetsahany olona fa rehefa manaiky ny sainao hoe maty iny tsy namako intsony iny dia no avy mpanjinona fa simba amin'io na dia no avy ny zanakao azy simba amin'io na dia ny fahasalamanao azy simba amin'io ny zavatra rehetrarehetra fa atreo ny fiainana dia ataovy izay anomanana ny mandrakizay mba hahafahanao miara-miaona ihany koa amin'iny olona indray any aoriana any dia mahereza ry havana dia mahereza fa ny tompo momba antsika ary ny tompo tsy mandao dia ampaherenao ane izy amin'ny alalan'izany afatra zany izay manatsofina hety miaino aoka izy iaino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana ho an'Andriamanitra mivoninahitra amen